iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy maitso fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na mianina mitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro. Anao ny haja, ny hery, ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Niantso anay ianao ho tonga amin'ny fotoana masina dia ny fotoana sabata izay ionanay aminao amin'ity andro anio ity. Hanamasina anay ianao, hitanay ianao araka ny teny fikasanao, ary mino zay fa ho tanteraka aminay izay tonga eto zany. Ary tsy ho anay ireo tiany, fa ho an'ireo izay manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny internet. Tompo malalo, aoka ho ito anivonay amin'ny alalan'ny fananao masinao. Ho voninahitry ny aranao riry ihany. Tonononay amin'ny aran'ny Jesosy vavaka izany. Amen. Ianao no antsoiko Jehova o, ry vatolampiko o, aza manestadiny amiko, fandrao raha mangina amiko ianao, dia ho tahaka izay midina ny andavaka aho. Mihaino ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin'ny fitoeranao masina indrindra aho. Amen. Fotoana fibebahantsika isika ka mangataka antsika amparefatra ny loalikitsika izay afaka, tsy afaka kosa moa tsy afaka mitsangana izy, iaraka ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, eny tonga eo anatrehany nao ny vahoakanao amin'izao fotoana izao. Eny ianao mahafantatra ny tsirairay avy aminay ary ny zavatra irinay tompo, dia ny amelanao ny helokay, anadiovanao anay ary anamasinanao anay.
mba homendrika n'izao fotoana izao ary homendrika ny anaranao masina tompo malala ao eny fanahinao hirotsaka mivatravatra amin'ny vahoakanao amin'izao fotoana izao ka mba ho masina ary homendrika anao izao fotoana izao dia toraka izany koa izay manolotra ny tenanay mba ho hamasinao izany vavaka izany tompo dia tonononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika satria notahiny nandritra inerinandro lasa iny ary noentiny eto amin'ity toerana ity mba hidera ny anarany ka dia voninahitra irery ho an'Andriamanitra. Miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity ary mbola hiaraka amin'ny fiangonana eto mandritra ity tontolo andro ny sabata ity ambara-patonga ny masoandro maty. Fifaliana ho anay ny miarahaba ny olona rehetra izay vahiny manatrika eto. Afaka mangataka izay vahiny rehetra tonga eto ve? Ny vahiny tiako lazaina dia ny tsy membre ny Eglizy Adventiste ao Laselle Saint-Cloud. Ka tonga manatrika eto, manasa azy ireo mba hitsangana ianareo rehetra. Izay vahiny rehetra zany dia manasa antsika rehetra mba hitsangana. Dia ny fiangonana Adventiste Laselle Saint-Cloud Malagasy eto Paris dia faly manolotra ny arahaba ho antsika rehetra. Misaotra indrindra noho ny fandavatenanareo ka tonga namaly ny antso, namaly ny fanasana anatrika izao fotoana izao. Misy fanomezana izay atolotra ny fiangonana ho antsika rehetra ka dia fanomezana atolotra amin'ny fitiavana, fanomezana atolotra amin'ny fifaliana koa dia hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra. Ho an'ireo izay manaraka izao fotoana izao amin'ny internet na ny tranoko ala dia andeha hanofanofa ny tanantsika sika ho fiarabantsika azy ireo. Iaranainga ny tanantsika sika hanofahofa satria misy manaraka amin'ny vatana izao fotoana izay trehantsika izao. Tsy adino isika membre rehetra izay efa zatra miaraka isaky ny sabata dia Andriamanitra koa ny hitahy antsika rehetra ary izao fotoana izao mba ho fotoana eo ambany fitarihan'ny fanahy masiny hatrany. Iaraka hitsangana sika hanohy izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidy nanjo ahy. Ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy hakany amin'ny lavaka fahalevonana. Fanarianao teo ivoanao ny fahotako rehetra. Amen.
dia tonga eo amin'ny fotoam-pivavahana manokana isika, fotoana amerenantsika ny ampafolony sy ny fanatitra. Mialohan'ny izany nefa mialohan'ny itsanganan'ireo diakona hanatanteraka izany dia manana teny ambara amintsika ny apôstôly Paoly, arak'izay hitanareo eny amin'ny tableau dia ao amin'ny Korinthianina faharoa toko 7 ny 9 sy ny hatramin'ny 9. Sao nivaky ny teny, izao ny tsarovy, izay mamafy kely dia hijinja kely, izay mamafy be dia hijinja be. Aoka samy mianome araka izay nokasain'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na anterivozona, satria ny mpanome ankafaliana ny tian'Andriamanitra. Ary hain'Andriamanitra omena mitafotafo anareo ny soa isan-karazany, ka hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo, sady hanana mitafotafo hoentinareo manao asa soa isan-karazany. Teny fikasan'Andriamanitra zany raha lasanabavy, ka ny riko dia ny ananantsika fatokisana ny amin'izany. Sao dia mangataka miangavy ireo diakona zany, andalo eo ny loantsika tsirairay avy, ka anaty ny ampafolony sy ny fanatitra. Fampatsahivana, araka ny fanao ao amin'ny fiangonanay dia misy fandalovana indroa. Fandalovana voalohany dia ny ampafolony sy ny fanatitra izay mahazatra antsika, ary ny fandalovana faharoa dia anatanterahana ny fikasahan'ny fiangonana anangana ny trano fiangonana ho azy. Dia manasa ny diakona ary.
vavakantsika. Ry Andriamanitra raha inay malalo mbola manamafy ny fisaorana anao zay amin'izao fotoana izao, satria mahatsapy izay ny mbola nitahinao anay, nanomezanao anay ny fahafahana mamerina ny ampahany amin'ireo izay nankininao tantananay. Eny raha io avita be zany eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao eo amin'ny asa fanompoana, ary tsy ny vola mankarena ihany no tolotrainao, fa tolotray ho fanatitra velona ho anao koa ny tenanay, satria araka ny ambaranao dia zany no fanatitra ankasitrahanao. Koa dia dera laza saotra ary voninahitra no tolotrainao amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy anay sady tomponay. Amen. Mbola mpitsanganana ihany dia rahantsika mihaino na manaraka ny vakiteny fototra ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa, andiny ny fahasivy sy ny fahafolo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo zay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Dao nondrika ny loha isika hivavaka. Andriamanitra rainay eo, lehibe tokoa zany fitiavanao anay zany, fa tsinotsinona teo anoloan'ny firenena zay efa voafidinao zahay, kanefa ankehitriny ilazanao filazantsara, dia niny fidiananao anay koa, nakambanao tamin'izany olom-boafidy zany zahay. Andriamanitra ô, te hirizo zany fitadiavanao anay zany, mba ho tafaraikitra eo aminao tokoa, ary ny teny zay ho renesinay dia ampahery anay. Tahio manokana ny ray aman-dreny zay hitondra izany vatsy izany ho sakafo panahy ho an'ity firenena zay nakambanao amin'ny olonao ity. Andriamanitra mangataka zahay, sokafiko ny fonay mba ho voky zany teninao zany, ary engane hitoetra fa tsy ho mpanadino zahay. Ny anaran'i Jesosy zay efa nifidy anay no angatahanay zany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen.
Bonjour tout le monde. Bonjour aux enfants. C'est le temps des histoires des enfants. Alors comme ils sont un petit peu éparpillés, un petit peu de ce côté-ci et au milieu et un petit peu de ce côté-là, je vais bouger un petit peu. Peut-être tu as une bonne idée. Peut-être que tous les enfants pourraient s'asseoir là où elle est assise, là. Comme ça, je pourrais me concentrer sur une seule place. Là devant et puis temporairement. Et puis un petit peu derrière, là, près de la sœur, là, il y a 3 chaises. Tu vois là, juste derrière. Là. Alors, bonjour les enfants. Bonjour les petits-enfants. Bonjour aussi les grands-enfants. Alors, ce matin, je vais vous raconter une toute petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de 2 petites filles. Une s'appelait Jeanne et l'autre s'appelait Marie. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Jeanne et Marie. Alors, Jeanne et Marie étaient de très bonnes amies. Okay? Elles n'étaient pas trop petites, mais elles n'étaient pas très grandes non plus. C'était des enfants d'une dizaine d'années. Eh bien, l'histoire se passe comme cela. Vous savez que vous prenez le métro parfois, n'est-ce pas? Le RER parfois, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais raconté une histoire concernant les habitudes. Oui, les habitudes. Vous savez, j'avais raconté que parfois on prend des habitudes, n'est-ce pas? Alors, Jeanne a l'habitude de faire quelque chose. Quand on lui demande de faire quelque chose, tout de suite, elle le fait. OK? Elle ne réfléchit pas 2 fois. Et parfois, même quand elle est avec ses amis, si toutes ses amies font quelque chose, elle aussi, elle se met tout de suite à suivre et à faire ce que les autres font, sans réfléchir. Mais Marie, c'est le contraire. Elle est toujours un petit peu hésitante, elle attend un petit peu, elle réfléchit un petit peu. Et voilà que ça, c'était les habitudes de Jeanne et de Marie. Et puis voilà que, un jour, Jeanne et Marie, elles étaient des copines, d'accord? Et elles étaient invitées à un anniversaire. Qui c'est qui aime les anniversaires? Oh! Elles étaient invitées à un anniversaire d'une copine qui habitait un petit peu loin de là où elles habitaient. Alors, elles devaient prendre le train. Elles devaient prendre le train. Elles devaient voyager en train. Ce n'était pas très loin, mais il fallait prendre le train. Alors, elles se sont habillées, elles étaient toutes contentes, excitées, elles avaient les cadeaux, elles avaient tout prêt. Et voilà qu'elles arrivent. Et Jeanne, quand elle est partie, elle a rencontré d'autres amis qui n'allaient pas à l'anniversaire en fait, mais qui étaient en train de se balader. Et elles causaient dans la gare, là, elles causaient un petit peu. Un train est arrivé. Toutes ces amies avec lesquelles elle causait sont rentrées dans le train. Vous vous rappelez de l'habitude de Jeanne? Jeanne, elle ne réfléchit pas parfois. Elle prend tout de suite une décision. Alors, comme toutes ses amies étaient parties dans le train, elle a couru, elle est montée dans le train. Elle n'a pas réfléchi 1 minute. Mais où est-ce que je vais? Où est-ce que ce train va? Et vous savez, dans le train, vous avez remarqué, dans le train, parfois, on fait une annonce, n'est-ce pas? On dit, voilà la gare, le train va s'arrêter à ce stationnement. Ensuite, à l'autre stationnement. Mais parfois, on annonce que la prochaine station, le train ne va pas s'arrêter. Ça arrive, vous savez, parce que les trains sont faits de cette manière que c'est organisé de cette façon que parfois, ils sautent un stationnement. Mais Jeanne, elle devait s'arrêter au prochain arrêt. Mais elle était en train de parler avec ses camarades. Et elle était toute excitée pour partir à l'anniversaire qu'elle a oublié d'écouter à ce qu'on a dit. En plus de ça, vous savez, dans le train, quand vous êtes dans la gare, c'est écrit. C'est écrit, voilà, il y a un petit clignotant là, et puis on vous dit, bon, ça s'arrête là, ça s'arrête ici, ça s'arrête là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce train-là, lorsqu'on avait écrit dans le clignotement, il n'y avait pas de marque. C'est-à-dire que le train, il prenait là, mais n'allait pas s'arrêter ici, il allait sauter. Mais malheureusement, Jeanne,
Elle parlait tellement avec ses petites camarades qu'elle a oublié de regarder. Donc elle n'a pas lu, elle n'a pas écouté ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, lorsqu'on a dépassé le stationnement, il s'est dit, mais où va ce train? Mais ses camarades lui disent, mais Jeanne, qu'est-ce que tu racontes? On a déjà dit que ça ne va pas s'arrêter là. Elle dit, mais moi je dois m'arrêter là. Ma camarade, mes amis sont là pour l'anniversaire. Elle dit, bon, c'est pas grave, tu veux t'arrêter la prochaine fois et puis tu retourneras par ici. Mais j'ai dit, mais je suis en retard. Oh, mais c'est pas grave, tu vas pas te perdre quand même. Je dis, non, mais je vais pas me perdre, mais je vais être en retard. Bon, elle n'était pas contente, vous pouvez vous imaginer. Alors, donc, le train est parti. Marie, elle a pris le train dans un autre endroit. Mais vous vous rappelez l'habitude de Marie. Marie, elle n'aime pas trop prendre des décisions, elle attend, elle hésite. Le train est arrivé, elle a bien entendu, elle se dit, est-ce que je vais prendre? Est-ce que je ne vais pas prendre? Elle s'arrêtait un petit peu. Et vous savez, les trains, c'est chronométré, n'est-ce pas? C'est peut-être 2 minutes, à la limite, le plus long, 3 minutes, mais pas plus que ça, n'est-ce pas? Ça continue. Le temps qu'elle était en train de décider qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui s'est passé? Le train est reparti. Elle a aussi raté le train. Alors, et Jeanne est arrivée en retard à l'anniversaire parce qu'elle a dû reprendre le train pour retourner là où elle devait s'arrêter. Marie, elle a dû attendre le prochain train pour pouvoir sauter dessus, pour pouvoir atteindre là où elle était arrivée. Vous voyez? Les deux sont arrivés à l'anniversaire de la copine en retard. En retard. Alors pourquoi est-ce que je vais vous raconter une histoire comme ça? Elle n'est pas très jolie, n'est-ce pas? Elle finit pas très bien, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, nous avons un très important événement qui va se passer. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on a mis ça là, cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un baptême, c'est un baptistère. On va faire un baptême, n'est-ce pas? Or, ce baptistère, eh bien, il est là parce que ces gens-là, ils ont pris des décisions. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? C'est qu'on veut, on se dit, je vais faire quelque chose. D'accord? Mais voyez-vous, on ne peut pas prendre ce genre de décision si on fait 2 choses, si on fait comme Jeanne. Si on suit seulement les camarades parce que tout le monde veut prendre la décision, alors nous aussi on y va. Ça, c'est pas ça. Pour prendre une décision comme celle-là, il faut lire les instructions, la Bible. Voyez-vous, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait. On veut être baptisé, mais il faut être sûr et il faut lire sa Bible, il faut bien comprendre. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de tout de suite courir comme tout le monde. D'accord? C'est très important. C'est des décisions qu'on doit prendre de manière informée, on appelle ça. Il ne faut pas non plus ne pas écouter. Tous les sabbats, vous êtes des tout petits enfants, n'est-ce pas? Vous avez encore le temps, n'est-ce pas? Mais il faut écouter, il faut lire la Bible, il faut aller tout doucement apprendre de Jésus, afin que un jour, quand vous serez plus grand, vous pourrez prendre cette décision de vous faire baptiser. Et à ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Jésus dit, et qu'est-ce que vous devez faire, et vous allez prendre une décision informée. Mais aussi, il ne faut pas faire comme Marie. Marie, elle ne se décide jamais, alors le train est passé et elle n'est pas montée dessus. Elle était en retard pour l'anniversaire, imaginez. Alors un jour arrivera où vous devez aussi prendre une décision comme celle-là. Alors vous devez prendre la décision. Vous ne vous êtes pas attendre, parce que quand on attend, on rate des choses, n'est-ce pas? Et vous savez que nous, on a un très grand rendez-vous, un important rendez-vous. Quel est le rendez-vous? Avec qui? Avec Jésus, n'est-ce pas? Il va venir nous chercher, n'est-ce pas? Alors donc, il faut se décider. Donc, 2 choses. Faites très attention quand vous prenez la décision. Lisez la Bible, priez à Jésus. Et aussi, quand le temps viendra pour décider, prenez la bonne décision. Et j'espère que quand ça viendra, nous allons tous contents les parents pour voir que vous prenez une bonne décision pour Jésus. N'est-ce pas? Alors, nous allons prier et demander à Jésus de nous aider à être
des bons enfants qui suivent et qui prennent de bonnes décisions. D'accord? Ok. Alors, fermons les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ce sabbat. Merci pour ce événement où tu nous montres que des gens ont pris des décisions pour toi. Aide chacun de ces enfants à prendre de bonnes décisions quand le moment viendra, afin qu'ils puissent te suivre et qu'ils puissent donner leur cœur à toi. Merci Jésus, parce que tu viens nous chercher bientôt. Et aide-nous à être tous là, petits et grands. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir maintenant à votre place. faly miarabantsika rehetra tratran'ny sabata androany tonga eto amin'ity toerana ity idiran'Andriamanitra. Miaraba ny membre-ny fiangonana, miaraba ihany koa ireo vahiny izay tonga eto anivontsika avy any amin'ny fiangonana hafa, ary indrindraindrindra ireo vahiny izay nasaina hanatrika an'izao fotoana fanaovam-batisa amin'ity folakandro ity zao satria efa folakandro zao. Andriamanitra riavana satria tao anatin'ny 2 herinandro dia afaka nanaraka famelabelarana ny soratra masina isika, ary faranana amin'ny alalan'izao fotoana miezinezina sy masina izao dia ny fanaovam-batisa an'izy 5 anadary eto zany fotoana zany, sy ny fanekempinoana ataon'izy mivady izay isaorantsika n'Andriamanitra satria ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika miatrika sy manatanteraka an'izany. Manasanareo hanondrika ny lohanareo mba hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teninao jerenay nandritra ny 2 herinandro, noho ny filazana mombanao amin'ny teninao izay ianao mihitsy no nilaza azy ary nampitainao tamin'ireo mpanomponao dia ny mpaminany zany. Ankehitrio tomponay eo dia mbola manana teny ambara aminay ianao, koasikoafy ny fo amam-pananay handray izany teny zany, ho voninahitry ny aran'irany ary anovanay zany, ary no ny fahasoavanao sy miasa ny fananao masina dia handray fanapahan-kevitra izahay amin'ny fanarananao sy ny fahamarinanao, amin'ny anaran'ny Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Iresaka momba ny asa fisorohana isika riavana malalaisany, prêtrise na sacerdosy izay ataon'ny membre rehetra amin'ity fotoana ity. Asa fisoronana 500 taona lasa zay no nitsangan'ny antsoina hoe réformation na fanavaozam-pivavahana tany Allemagne. Tena marina kokoa dia tamin'ny 3 oktobra 1750. Talohan'izay ny vanim-potoana dia natsoina hoe vanim-potoana ny aizina, siècle de ténèbres, nanjakany tsy fahalalana ary matetika aza dia natao fanahiniana mihitsy ny tsy ahafantaran'ny olona ny fahamarinana. Tanatin'ny aizina ary natao tao anatin'ny aizina ny fiangonana sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Anisan'izany ohatra ny fampiasana teny izay tsy fantatry ny vahoaka an'Andriamanitra ny dikany, teny laika zany. Tao anatin'izany ny toetra sy ny fomba tsy refesi-mandidy nataon'ny mpitondra fivavahana na ny clergé teo amin'ny lafiny ara-panahy ohatra, dia nolazaina fa izy ireo no manana ny lakle ny fiainana mandrakizay, ka tsy maintsy izy no mampiasa an'izany lakle zany mba hahafahan'ny olona anankiray miditrana na tsy hahafahan'ny olona anankiray miditrana. Tamin'ny ara-pivelomana nitranga tamin'izany fotoana zany riavana ny fanangonan-karena, ny famondriana ireo vahoaka izay efa tao anatin'ny fahoriana sy ny fahatrana. Tao anatin'izany riavana ny fahazoana famonjena na ny accès au salut
izay nolazaina hoe azonao atao ny mahazo an'izany amin'ny alalan'ny asa atao, ny œuvre izany. Azonao atao ny mividy ny famonjena amin'ny fanomezana vola, fividianana famonjena. Andrisan'izany vanim-potoana zany, na ny siècle des ténèbres, nisy ny fanavana baribary, distinction claire et nette amin'ny antsoina hoe mpitondra fihavana sy ny laika membre tsotra. Ka na ny structure na ny endrika isehon'ny fiangonana azy dia nahitana an'izany fihavana izany ny membre tsotra ery ambany ery ary ny mpitondra fihavana ery ambony ry. Ny ankizy malagasy moa dia manana fiteny mamahazovazy manao izy ry ambony ry io, zako ihany ty io. Ary dia tena arabaky teny zany teo amin'ny lafiny ara-panary avana malaisa, ilay fihavana, fisarana teo amin'ny mpitondra fihavana sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Eo amin'ny soratra masina, tamin'izany fotoana zany nilazana fa eloka ary fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny manana soratra masina. Ary ny membre tsotra na ny laika dia tsy afaka manokatra an'izany satria fahotana mahavery zany. Fa tsy maintsy ny mpitondra fihavana irery ihany no afaka manokatra, no afaka manazava, no afaka mitory ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha natsoina hoe taona ny aiza na siècle de lumière, izany vanim-potoana ny aloha ny fanamavoazam-pihavana tany Allemagne izany. Ary ny cri de guerre na ny teny baiky ny réformation dia ilay esy anankitelo, ny sola gratia, amin'ny alalan'ny fahasoavana irery ihany mahavonjy atsika. Amin'ny alalan'ny finoana no ahafahana mandray izany fahasoavana izany, sola fide. Ary sola scriptura, izany ny soratra masina irery ihany, fa izay tsy ao anatin'ny soratra masina, fombafomba sy ny sisa, dia hoy ny mpanao réformation hoe tsy tokony hoekena ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Ary ity toko sy andininy izay nivakin'ny anabavy teo, Petera faharoa toko roka ny andininy fahasivy, izay manao hoe enareo dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, fanjakam-pisorona firenena masina, dia iray amin'ireo piliers ny réformation nariavana malaisany. Hoy ny mpanao réformation hoe rehefa vita batisa ny olona anankiray dia mpisorona ho an'i Jehovah izy. Ary misoran'Andriamanitra fa misy olona 5 izay hatao batisa androany. Ary amin'ny herin'ny androany araka andrery olona izay manaraka mivantana amin'ny internet na amin'ny YouTube dia hisy olona anankiroa hafa atao batisa any amin'ny fiangonana hafa. Ary za mino fa mbola misy olona hafa ankoatran'ireo izay esan'ny heri ny asa mangina ny fanahy masina riavana hanaika ny Kristy ary anaraka ny din'ireo 5 mianadahy izay irotsaka ao amin'ny ranony batisa androany. Aneo apahibe maso amin'ny Kristy fa izy ny mpamonjy ny tenany manokana. Misaotra an'Andriamanitra toina ny foko. J'en suis vraiment aimé cet après-midi. Ary misy anankiroa ihany koa izay hanamafy an'izany fanekena na alliance miaraka amin'ny Kristy izany amin'ny alalan'ny antsoina hoe fanekena, fanekempinoana izay ho hitantsika eo rehefa avy eo. Fa nanao précision Luther sy ireo mpanao réformation. Isika rehetra hoy izy rehefa membre ny fiangonana vita batisa dia mpisorona, manao ny asa fisoronana, fa tadio fa misy ihany koa ny asa fanompoana izay ataon'ny pastora ao amin'ny fiangonana. Satria indraindray mantsy izingizinina ilay anankiray dia tsy hita ilay anankiray tombona, ary tsy maintsy mipetraka ireo anankiroa ireo. Asa fisoronana ataon'ny membre rehetra, fa ao anatin'izany asa fisoronana ataon'ny membre rehetra izany dia misy olona izay antsoin'Andriamanitra amin'ny fomba manokana hanao ny asa fanompoana. Ianareo dia taranaka voafety, fanjakam-pisorona na hoe fanjakam-pironana firenena masina. Olana nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina. Ho amin'ina hozy izy? Ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ary mahita
ohatran'ny ty kelinareo io teny io ange ka nalain'ny Petera avy eo amin'ny Exodosy 7:10 ka ny 9 riavana malalaisany. Izany hoe tamin'ny fotoana izay nilazain'Andriamanitra hoe hanao fanekena miaraka aminareo azao. Ary ny fanekena izay ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely riavana dia mifototra amin'ny zavatra anankiray izay tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàn'Andriamanitra izay lalàna mandrakizay ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka anankiroa nomeny any Mosesy ho an'ny zanak'Israely rehefa tonga teo an-tongotry ny tendrombohitra Sinay ny zanak'Israely riavana dia tonga ny kotrokorana, tonga ny varatra, tonga ny afo, tonga ny feo mahery, indro Andriamanitra iseho amin'ny zanak'Israely ary nanome an'izany didy folo zany. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra ho sikotra ho anao. Aza manonona foana ny anaran'i Andriamanitra ao. Tsarovo ny andro sabata namasina azy. Eny manovanao esanao anaovanao ndraranao rehetra fa sabatany Andriamanitra ao ny andro fafety. Manajany rainao sy ny reninao. Aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mijoro vavolombelona mandainga nameloka ny namanao, aza mitsiritra ny tranony namanao na ny vadiny namanao. Ireo no teny folo na ny didy folo izay nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, ny vahoakan'Andriamanitra ary mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra zany riavana malalaka. Ijaona no bokin'ny Apokalipsy dia nambara fa nahazo fahitana avy amin'Andriamanitra izy. Ary tao anatin'izany fahitana lanitra misokatra izany nahitany fitoerana masina any an-danitra. Ary tao anatin'ny fitoerana masina any an-danitra nahitany ilay antsoina hoe fiaran'ny fanekena na le arche de l'alliance. Ary tao anatin'izany fiaran'ny fanekena izany nametrahana ny didy folon'Andriamanitra. Ka na dia natao aza niezaka rehetra nampitena ny lalàn'Andriamanitra izay mandrakizay dia hoy Jaona manao hoe any an-danitra ny original riava mandrakizay ka mila akatoavina hoe Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary mitodika manokana amin'ny 5 mianadahy 7 mianadahy mianaka etsika ary ny membre-ny fiangonana izay fanandalo tamin'izany fanandramana izany ary ho an'ireo izay mbola andalo an'izany fanandramana izany ary ho an'ireo izay miaino ny tenin'Andriamanitra ankehitreo. Ny instruction zany dia nomena azy ireo, dia nomena ihany koa izay vahiny te hiditra ary asaina hiditra izy dia omena ny instruction ary anaraka ny instruction. Hoy Andriamanitra hoe raha miaino feoka ianareo ka mitandrina ny teniko, mitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Ho rakitra soa manokana ianareo, miavaka ianareo. Rapitaina ny firenena rehetra, an-tany rehetra ho Jehova. 9 ho fanjakam-pisorona, ho firenena masina ho ahy ianareo. Lazao amin'ny Israely zany teny zany ho izy. 9 aoka ny mpisorona koa izay manaiky an'i Jehova, manakaiky an'i Jehova, ny marimarina koa, anamasina ny tenany, fa andao himona hamely azy Jehova. Exodosy 7:10, ny 5 sy 5 sy ny 5 nivakitsika teo. Hoy Jehova manao hoe ianareo firenena masina ho ahy. Firenena masina, inona moa ny dikan'izany hoe masina izany riavana malalisana? Nanam-potoana itsika nijerena an'izany nandritra ny famelabelarana ara-tsoratra masina. Ny hoe masina dia zavatra zao qui n'est pas mondain, zany natao hoe masina, qui est d'ordre spirituel, zavatra ara-panahy. Olona ara-panahy tsy voatery pasteur ihany akory, fa na ny membre tsotra dia hita izany fahamasinana izany amin'ny fiainana. Ny hoe masina dia midika hoe voatokana, midika hoe miavaka. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny zanak'Israely vahoakany manao hoe aoka ianao tsy hanao ny fanaon'ny Egyptiana, aoka ianao tsy hanao ny fanaon'ny Kananita. Zany nandroahako ny Kananita hozy izy ka nametrahanako anareo amin'ny tany Kanana io
araka ny teny fikasany aza manaraka ny fombany ianareo Levitikos 7:20 ka ny andininy fahatelo ny nahatonga ny faharavany Israely sy Joda ngery avana malala isany ka ny fangalana tahaka ny fomban'izao tontolo zao hoe fangalana tahaka reo Andriamanitra hoe miavaka ianareo ianareo izy reo nanao hoe ahoana zany andeha hitovy amin'izao tontolo zao ny teny fototra hoe eklesia ny vininy hoe eglizy dia midika hoe nantsoina n'iny nantsona hivoaka an'iny hiangona hikambana amin'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra izay natao hoe eglizy eklesia amin'ny Apokalipsy 7:20 ka ny 9:5 zay mivoa aminy ianareo ry olo ao zany le ideny hoe mivoaka mivoa mba hiavaka tsy iraisanareo fahotana saorina aminy ny voalazany ten'Andriamanitra ary zao dia mampita n'ilay vavaka izay nataon'i Jesosy ilay antsoina hoe prière sacerdotale ao amin'ny Jaona 5:10 ka ny 9:20 Jesosy nilaza manao hoe za tsy mangataka aminao ampy reo amin'izao tontolo zao fa ny arovanao azy raha ao amin'izao tontolo zao izy tsy nampialana tamin'izao tontolo zao ka n'Andriamanitra ariavana any amin'izao tontolo zao izy fa tsy namany zao tontolo zao izy miavaka amin'izao tontolo zao izy raha eny amin'izao tontolo zao Romana 4:20 ka ny 9:2 aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova aoka hisy metamorphose ka hita ny afanday makamin'olo riavana satria izany zanak'Andriamanitra izay andrain'i Kristy ho mpamonjy ny tena manokana sy ny taridalana avy amin'ny teniny izay arahany Paoly eo amin'ny Romana 1 ka ny 9:20 dia manao hoe tsy menatra nina ozy izy tsy menatra ny filazantsara ary Jesosy dia nanamafy eo amin'ny Luka 7 ka ny 9:20 na iza menatra ary mitodika manokana aminareo 5 menada zay tanora amin'izao fotoana zao tratra le antsoina hoe peer pressure lay nama ity poule mouillé ary mandratra fo zany satria omanina no antsoina hoe poule mouillé satria tsy teanao manino ianao raha manao kaitanga zao zavatra kely oatra an'ino fotsiny io ny rehetrarehetra manoatra an'izany dolidoly manino manoatra an'ino nasy ary dia menatra ny maha kristianina azy ary ny hafarany ny sasany dia manino lasa voatarika ary arakaraky ny tsy foany kely inge manomboka amin'ny zavatra kely ny foana sigara ngery tanora malala isany ka tsy manomboka amin'ny paquet anankiray manomboka amin'ny taotsigara anankiray io mitombo tsy paquet anankiray tsony fa rehefa atotoy ny sigara mahatratra ny lanitra riava tsy afaka tsony na iza menatra hoy ny tenin'Andriamanitra dia ho menatra azy kosa ny zanak'Andriamanitra aza menatra ny mampiavaka anareo olon'Andriamanitra natsoiny ho an'ny tenany manokana ianareo Josefa tany Egypte tsy problema ho andrareo nge zany tsy misy mahita ngetsika Josefa efitrano mity ary zany manana ny lakle tsy afaka miditra andao ho Josefa manao hoe fahotany eo anatrehan'Andriamanitra zany ary dia nahatonga any Josefa ho any an-tranomaizina ny fanarahana ny principe tahaka ny Daniela sy ny namany telo amin'ny Daniela 1:9 ndresaka moa amin'ny biby malotsika nandrina ny conférence hoe Andriamanitra aza hanindreo ary fantatry Daniela sy ny namany zay nentina tany lampany Babilôna riavana fa misy amin'ireo sakafo voalohany indrindra naterina tamin'ny sampy raha izay sakafo maloto ireny hoy ny voalazany ten'Andriamanitra dia nisy biby maloto ilay raran'Andriamanitra le akataritaonina otsika ka io no aroso eo anoloany latabatra eo satria nofanina mba ho tandapa hanompo ny mpanjaka ny Babilôna izay première puissance mondiale tamin'izany fotoana izany i Daniela sy ny namany telo dia nandray fanapahan-kevitra tao am-pondry tanora malala isany raha lasana bavisany manao izahay tsy andoto ny tenanay aleo manaraka ny ten'Andriamanitra ka na dia tsy hinana afa-tsy legioma sy sotro rano fotsiny ary zahay tsapao amin'izany zahay
ary nitsapainy izy tao anatin'ny 10 andro ny havana. Ary rehefa tapitra ny 10 andro, Daniela sy ny namantela no lasa mandimandina no reo tanora hafa rehetrarehetra izay nofanina tany Babilôna. Raha matoky amin'Andriamanitra ianareo, loyal amin'Andriamanitra, dia hiditra an-tsehatra Andriamanitra hanome valim-pity anareo. Ka Daniela sy namany dia niotra lavitra noho ireo namany ny fahalalana sy ny fahaizana izy ireo. Ary Daniela dia lasa prime ministre Babilôna mihitsy ry havana malalaisany. Namany Daniela 3 lahy rehefa natsoina ny olona rehetra hoeo amin'ny lemaka dora. Natsangan'ny Nebokadnezara ilay statue na ilay vongan'olona ngeza be. Izay volamena hoy ny voalazany ten'Andriamanitra, nodrakofana volamena moa zany ny tena. Ary dia hoe rehefa manenitra dia tsy maintsy mekoka ianareo, mekoka amin'io volamena io, ahafantarana loyal, tena mahatoky amin'ny Nebokadnezara avy ianareo. Raha naneno ny trompetra ary ny ankoka ny rehetrarehetra. Namany Daniela 3 lahy kosa nijoro ry havana. Ary dia natsipy tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra izay nafanaina mihoatra lavitra noho ny fanafanana amin'ny mahazatra. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra ry tanora malalaisana. Lorik fa miaramila matanjaka izay nanipy ny namany Daniela 3 lahy tao amin'izany lafaoro zany, dia nanino? Maty tsy tradrano noho ny hafanan'ny lafaoro. Maty. 3 mirahalahy mandehandeha ao anaty afo. Ary nisy faha-4 izay fantatry Nebokadnezara io zanak'Andriamanitra io. Zanak'Andriamanitra. I Jesosy dia mahatoky ry havana malalaisany ho andreo zanany mahatoky. Ka miditra an-tsehatra ary ny présence na dia tsy hita maso azy dia présence réelle ry havana. Nisy pastora anankiray nanao tantara nilaza manao hoe tamin'ny fotoana izay andefasana ny namany Daniela 3 lahy tao amin'ny afo, dia niantso Andriamanitra, niantso ny anjely izy sy ireo mponina ny an-danitra. Tena ho vonoina ao anatin'ny lafaoro namany Daniela 3 lahy. Ka iza no afaka handeha aingana indrindra mba hanala azy ireo ao anatin'izany lafaoro zany. Dia hoy ny anankiray tany an-danitra, zako andeha, aingana dia aingana io. 4 minitra na tongavanao any, 100 minitra, mahay ireo olon-dreo hoy Andriamanitra, raha izany minitra zany no mbola andrasanao. Dinika ny tonga ny anankiray segondra vitsy dia tonga any ako, zao no alefaso. Mahay ao anaty lafaoro eo zanak'Andriamanitra eo, tsy mety zany. Aiza ianao Jesosy? Tsy Jesosy zanany io. Mamaly Jesosy. Efa ty anaty afo miaraka amin'ny zanany namany Daniela 3 lahy izy. Efa ato miaraka amin'izy ireo ao anatin'ny afo. Havana malalaisany. Jesosy Kristy tsy mamela ny zanany mahatoky. Aoka hatoky an'Andriamanitra isika. Fa Andriamanitra mahatoky tsy hamelantsika ao anatin'ny fitsapahana mahavaivay tahaka an'izany. Fa aoka hiavaka isika. Na dia mandeha ampifaleny ary zao tontolo zao, isika kosa ilaza amin'Andriamanitra manao izao anao, atoky anao. I Daniela koa ngena tsipy tao andavaky ny leony, fantareo ny tantara amin'ny Daniela toko 9, satria tia nompon'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra Israely izy. Firenena masina, voatokana, miavaka ianareo, miavaka ianareo, manompon'Andriamanitra masina ianareo. Levitikos toko 20 ka 9 fa 470. Ho masina ianareo satria masina aho o Jehova Andriamanitrareo. Ho fanjakam-pisoronareo, fanjakam-pisorona io dia midika ihany koa hoe fanjakam-pisoronana na hoe fisoronan-panjakana. Ny vahoaka n'Andriamanitra ao anatin'izany firenena zany ry havana dia antsoina hoe mpisorona avokoa amin'ny teny fototra Hebreo farafaratsiny. Ary heverina io amin'ny Isaia 49:9, ianareo atao hoe mpisoron'Andriamanitra ozy izy. Ina ataony mpisoron'Andriamanitra? Mpanao fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra. Mpanao fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra no ilazana anareo. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1 ka 9 dia lazainy hoe efa nanao antsika ho fanjakana izy dia mpisorona ao an'Andriamanitra rainy.
ao amin'ny toko fahadimika ny andiny fafolo. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo. Kely mijery kely ny diapotsika. Ny ten'Andriamanitra dia manamafy fa mpisoron'Andriamanitra isika ry havana malalisana. Voalohany zay. Faharoa ny ten'Andriamanitra koa dia manambara mazava fa misy ny mpisorona ao anatin'ny fanjakan'ny mpisorona. Raha mamaky ianareo ny Exodosy toko 20 ka ny 2:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra aoka mpisorona ihany koa izay manakaiky an'i Jehova anamasina ny tenany. Izany hoe alohan'ny andraisan'ny vahoaka an'Andriamanitra an'izany andraikitra maha mpisorona azy zany, fanjakam-pisoronana. Dia milaza Andriamanitra ao anatin'ny fanjakam-pisoronana ity misy mpisorona izay natokan'Andriamanitra anatanteraka an'izany. Ao amin'ny 2:20 ao amin'ny Exodosy 20 ihany. Eto miaraka aminao Arona fa ny mpisorona, ilay antsoina amin'ny teny fototra hoe Iresy. Sy ny olona ilay antsoina amin'ny teny fototra hoe Laosy, zay ny vin'ny fitenenana hoe laika ry havana. Dia aza avela isisika hiakatra ao amin'ny Jehova. Izany hoe marina zany ilay filazana hatramin'ny siècle de ténèbres tany hoe misy ny clergé na ny mpisorona ary misy ny laika, marina zany. Satria eto dia asehon'Andriamanitra mazava mihitsy fa misy tokoa ny mpisorona ary misy ny mahatsotra na ny laika. Fa ireo dia ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakam-pisoronana ry havana. Izany hoe mitovy zany izy ireo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe pasteur akory ety ambony ety dia hoe manana statut ambony ny vahoaka an'Andriamanitra tsotra. Mitovy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra ry havana. Saingy misy ny distinction na ny distinction des rôles izay manavaka azy ireo. Misy ny membre tsotra ary misy manana an'izany antson'Andriamanitra ao amin'ny asa fanompoana zany. Ao amin'ny dika teny grika na ny Septante zany amin'ny Exodosy toko 20 ka ny 2:20 fanjakam-pisoronana. Fanjakam-pisoronana tsy hoe fanjakan'ny mpisorona fa fanjakam-pisoronana. Izany hoe le firenena mihitsy zany no firenena ry havana. Le fanjakana mihitsy no fanjakam-pisoronana ry havana. Ary veriny eo amin'ny 3:20 ka ny 2:20 ao amin'ny dika teny grika Septante no misy an'izany. Ka ny fampiasan'ny Petera ny Exodosy toko 20 ka ny 2:20 dia manaraka ny teny fototra izay nadika avy amin'ny teny Hébreu ho amin'ny teny grika. Ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisoronana. Firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo. Mpisorona ao amin'ny fanjakan'ny mpisorona na ao amin'ny fisoronam-panjakana. Ao ka ny mpisorona izay manakaiky an'i Jehova hoy ny ten'Andriamanitra an'inona? Hanamasina n'inona? Ny tenany. Ao amin'ny Levitikosy toko 10 ka ny 9:7 dika teny ambony eto Madagasikara dia hoy Andriamanitra tamin'ny Arona sy ny mpisorona. Ity dia ilay tantarany Nadaba sy Abiu. Izay anakaiky aho Jehova ko ananja ny fahamasinako. Ino moa ty lazaina amin'izany? Arakaraky ny mahakaiky antsika an'Andriamanitra no ananantsika responsabilité mihoatra no ireo olona izay olona tsotra ao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa mpisorona isika dia akaikin'Andriamanitra koa isika. Ilay akaikin'Andriamanitra koa dia tsy statut akory fa eo amin'ny andraikitra. Andraikitra ary andrasan'Andriamanitra anatanteraka an'izany andraikitra izany ao anatin'ny fahamasinana isika. Ohatra Exodosy toko 20 ka ny 2:20 ny mpisorona rehefa hanao ny asa fanompoana handoro biby atao fanatitra dia tsy maintsy mametraka fitafiana izay manakona ny fitanjahana izy. Kalsona ny fiantson'ny ten'Andriamanitra anio izay avy eo amin'ny valana ka hatrany amin'ny feny mba tsy ho hita ny fitanjahana ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ny mpisorona manaton'Andriamanitra ry havana dia tsy mitanjaka. Ao amin'ny Salamo 1:10 ka ny 9:7 hatramin'ny 10 dia izy manao hoe firenena manomezan'i Jehova voninahitra sy hero an'i Jehova, manomezan'i Jehova ny voninahitra ny arany, mitondrà fanatitra sy ny sisa. Dia voatsipika miankofa eo anatrehan'i Jehova ianareo mpisoron'i Jehova amin'inona ozy izy? Amin'ny fiaingona masina. Hatramin'ny fitafy ry havana dia voakasika izany asa fisoronana zany. Timoty 2:2 ka ny 9:7 nareo vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika. Manahoana hoe
mahamendrika. Mba amin'inona ozy izy? Maotenana sy fahonoana tena. Fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena, na vato soperela, na fitafiana sarobidy. Fitafiana sarobidy. Ondrala mafy taminay, ao amin'ny toerana izay lenareo 6 000 €. 6 000 € ny akanjo anankiray. Ary dia nandalo tokoa izay nahita. Ary dia manao window shopping hoy ny voalazandrareo anglisy. Window shopping, izany hoe mitazana eo amin'ny fitaratra fotsiny dia lasa mandeha. Atao ahoana moa ry avana ny vidy roby anankiray ho an'ny madamako na dia anniversaire, ny anniversaire ny mariage ny hoe 6 000 €. Enjana ihany zany. Hoy ny apôstôly Petera hoe tsy maninona zany fa oka amin'ny fahamotenana. Satria mpisoron'Andriamanitra ianareo. Ny tanjony mpisoron'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:2-7 ilazanareo ninona hoe ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zay natao mpisorona ry havana. Ilay mpisorona dia manao asa fanompoana mitondra ny olona amin'Andriamanitra. Fa tsy vitan'izay fotsiny milaza ny hatsaran'ny niantso anareo niala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Misy mission napetraka tamin'ny Israelita. Ao amin'ny Isaia 40:1-7 mitsangana mihazavao izy. Tonga ny fahazavanao niaizina manarona ny tany ary marina zany. Tena ao anatin'ny aizina izao tontolo izao ry havana. Ary ilaina ny vahoaka an'Andriamanitra, ny mpisoron'Andriamanitra hijoro, hitondra ny fahazavan'Andriamanitra izay efa mipotsaka ankehitriny. Nakatahaka an'izao tontolo izao ny vahoaka an'Andriamanitra. Lasa nakany amin'izao tontolo izao ny vahoaka an'Andriamanitra. Inona nataony tany nitory ve? Tsy nitory, fa dia lasa nanao ny fomba andareo. Lasa izao tontolo izao ny vahoaka an'Andriamanitra ry havana. Ary izao tontolo izao ny hafarany dia lasa nakany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa. Tonga any amin'ny Israelita izao tontolo izao ry havana. L'église dans le monde et le monde dans l'église. Nefa ny mission napetraka tamin'ny hitory ny fahazavan'Andriamanitra any amin'izao tontolo izao ahitana izy ireny ny fahazavana ka nataon'Andriamanitra. Ary noravan'Andriamanitra ny Israelita sy ny Joda ry havana. Raha tsy mitandrinatsika dia ho avy Andriamanitra. Satria Andriamanitra marina, Andriamanitra masina. Ka Andriamanitra tsy afaka hanaky maso amin'ny zavatra toy izany. Responsabilité lehibe ny mampisoron'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona fa tsara Jehovah. Tsy mila mitory teny tahaka ny ataoko amin'izao fotoana izao zany ry havana malaza. Fa milaza fotsiny hoe tsara Jehovah. Tsy tao tamin'iny. Zay nge tamin'ny larobia hariva nandalo tamin'ny Champs-Élysées. Ny ora tena nitrangan'ilay asa tao. Dio madama keo misaotra an'Andriamanitra fa tsy laka misy hariva tamin'ny sifitsika ny teo. Fa rangamba laka misy hariva dia naninona? Tao kotsika. Saotra an'Andriamanitra. Tsara Andriamanitra ry havana. Matoa mbola velona alohanareo ankehitriny dia misy tanjon'Andriamanitra ao. Misy planin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra tiano tanterahana. Fijoroana vavolombelona mahatsara an'Andriamanitra. Izany le milaza ny hatsaran'ilay niantso anareo. Miala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga niantso antsika izy. Ary mety hisy laza manao hoe ka zay nge tsy ao anatin'izany, izay teraka tao anatin'ny fiangonana. Fa nateraka ao anatin'ny fiangonana randray dia mety makany amin'ny maizina ry havana malalaisana. Ary betsaka mihitsy ny tanoran'ny fiangonana lasa mivoaka miborioka. Dia io ilay ten'Andriamanitra manao hoe mila miala maizintsika ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona, Andriamanitra nanao hoe aoka atao batisa ianareo. Matteo 20:1-7. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina izay ho hitantsika androany ry havana. Ao Marka 4:9-10 dia hoy izy manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino no eloina. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Ny batisa tsy mamonjy anareo. Ny finoana an'i Jesosy Kristy no mamonjy anareo. Saingy ny batisa dia fanehoana pahy be maso ny finoanareo an'i Jesosy Kristy. Ka izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy maintsy atao batisa ianareo rehefa mino. Tsy afaka ilaza hoe za mino. Raha mino dia poursuit ary ny finoanao. Aseho anatreo andreto vahoaka be izay tonga eto ankehitriny. Fa mino an'i Kristy ianao amin'ny alalan'ny fandevenana anao ao anatin'io ranony batisa eo. Ny batisa dia fanehoana fa maty Kristy nitsangana tamin'ny maty ary velona indray. Ny batisa dia fandevenana ny fiainana taloha ary fandehanana amin'ny fiainam-baovao. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa
San'ny zavatra taloha, iny vaovao ireo nitranga ny métamorphose tao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy nisy olona nandevina riavana ka nandraraka vovoka fotsiny tao amin'ny lohan'ny olona anankiray, na vovoka fotsiny mandevina anao azao. Ny olona alevina amin'ny fomba antsika malagasy faravaratsy dia alevina ao anaty fasana. Izany ny batisa riavana. Asitrika ao anaty rano, no ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Izany ny batisa ara-baiboly. Fa ny ankoatran'izay dia tsy batisa ara-baiboly. Ny batisa dia fandevenana, arahana fitsanganana, fandehanana amin'ny fiainam-baovao. Mila asitrika alevina ao anaty rano ny olona anankiray izay atao. Ary ny ten'Andriamanitra dia miantso ny hoe batisa ny fibebahana sy famelan-keloko. Ny olona anankiray zany zay mahatsapa, ary zay le asehony rano zay, ary ny rano dia maneho ny rano Kristy. Mahatsapa hoe manotako, tena mpanotako, ary mibebaka amin'Andriamanitra ako. Ary ny firotsahany ao amin'ny ranony batisa fandevenana azy zany dia midika hoe sasany io rano iny heloko ilay olona, ary voavela ny elo rehefa miala amin'izany ranony batisa zany izy. Batisa ny fibebahana sy famelan-keloko ny fiantsoan-tren'Andriamanitra, ny batisa sitrika riavana. Ijaona dia ninao batisa ny fibebahana ho famelan-keloko. Asan'ny apôstôly toko 2:8-9, mibeba aoka samy atao batisinareo mba hazo famelana ny elokareo. Aoka samy atao batisa ianareo, batisa asitrika ao anatin'ny rano, amelana anasana ny fahotanareo. Fanehoana-pahabe maso ny mampanota, ny fibebahana, ny filana-pamonjy, ny fandraisana ny Kristy, ny fanekena ny Kristy ho mpamonjy. Tsy vita ny mpamonjy fotsiny riavana, fa ho tompo ny tenantsika. Satria tsara indrindra ny batisa maranantsika azy dia fanosorana na fanokanana olona anankiray, na le olona batize zany. Fanokanana olona anankiray ho an'Andriamanitra. Matitoko 7:1-9 rehefa natao batista sisa dia voalaza fa ny fanan'Andriamanitra nidina teo aminy. Taka ny voromailala ozy dia nisy feo avy any an-danitra hoe ity ny zanako malalako. Ny asan'ny apôstôly toko 2:9-20 dia hoy Petera manao hoe ianareo ray ny fanomezana. Rehefa atao batisinareo zany, ny fanomezana dia nino? Ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 10:9-30 Jesosy dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy-sery. Izany hoe rehefa atao batisan'ny olona anankiray dia hosorana izy. Zay le asa fanompona, zay le mampisorona azy zay riavana resana. Hosorana anatanteraka asa anankiray. Fanomponan'Andriamanitra ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Andriamanitra ny etahanareo, manositra anareo Andriamanitra androany, ary mametraka anareo olona masina, mametraka anareo voatokana, hiavaka amin'ny rehetra. Andriamanitra ny etahanareo eo ambany fahasoavany, ka afahanareo manaraka azy hatramin'ny farany. Hatoky azy ianareo, ary izy dia mahatoky. Hiaraka aminareo mandrakariva, komba sy etahanareo. Amen. Beaucoup a été dit sur le baptême. On ne va pas encore expliquer que le baptême, c'est une alliance, c'est un engagement. Donc, dans le même chapitre choisi par le pasteur 1 Pierre 2, il est parlé du lait spirituel. Et le terme grec pour le lait spirituel, c'est le lait logique, rationnel, raisonnable. Donc, vous allez maintenant, c'est un acte public, le pasteur a été dit, c'est une alliance. Et quand nous parlons d'alliance, nous savons que c'est Dieu qui a l'initiative de cette alliance. C'est lui le souverain qui veut vraiment nous protéger, nous sauver, nous aimer. Et c'est lui qui a fait le premier pas, ce n'est pas nous. Donc, il nous cherche. Et vous avez dit, me voici, nous sommes là. Et je m'adresse à ceux qui vont se faire baptiser et puis aussi pour les deux qui vont rentrer dans l'Église par la profession de foi. L'engagement est personnel et volontaire. Personne ne vous a forcé et rien par procuration, c'est votre engagement.
Donc maintenant, vous allez vous mettre debout et vous allez vous engager devant le public, la salle, les invités, les membres, et vous allez être ici et vous allez voir sur l'écran, c'est en somme c'est ipso facto une copie sans changement du manuel d'église, notre manuel d'église, pour que vous puissiez vraiment vous engager devant cet auditoire. Croyez-vous en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles? Parce que vous allez être baptisés ou acceptés par profession de foi, par votre engagement. Vous vous engagez et vous rentrez dans cette logique de la foi et ce lait qui est la parole de Dieu, raisonnable, une foi raisonnable. Voilà. Oui. Acceptez-vous la mort de Jésus au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés? Et croyez-vous que par la grâce de Dieu, sola scriptura, au moyen de la foi, sola fides, et en son sang en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de ses conséquences. 3. Acceptez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? Et croyez-vous que Dieu en Christ a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Et renoncez-vous au mauvais chemin de ce monde, comme cela a été dit, sortir du monde pour être avec Dieu. 4, acceptez-vous la foi et la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste qui intercède pour nous auprès du Père, et croyez-vous en sa promesse de vous donner la grâce, sola scriptura, qui transforme et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur le Christ et privée comme centrée sur le Christ en privé comme en public. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu inspirée, l'unique règle de votre foi et de conduite du chrétien? Vous engagez-vous à passer du temps régulièrement concernant le lait spirituel qui est la parole de Dieu, prier et étudier la Bible? Est-ce que vous acceptez le 10 commandements dans son intégralité? C'est l'expression de l'amour de Dieu. Et est-ce que vous acceptez de vivre en conformité avec ce que Dieu nous demande, en particulier ce 4e commandement qui nous demande l'observation, la célébration du sabbat, qui est le 7e jour de la semaine? Cette cérémonie sans le retour du Christ n'a pas de signification. C'est une cérémonie parce qu'il y a l'espérance, parce qu'il y a le retour, parce qu'il nous a donné le rendez-vous. Acceptez-vous? Croyez-vous dans ce retour? Et est-ce que vous vous préparez pour ce retour? Acceptez-vous l'enseignement biblique des dons spirituels que Dieu a donnés, des talents, des capacités? Est-ce que vous accepteriez de mettre ces talents, ces dons au service de l'Église? L'Église est organisée. Croyez-vous à la nécessité d'une Église organisée, pas une Église congrégationaliste? Nous sommes une Église mondiale. Avez-vous l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes, vos offrandes et par aussi vos efforts et votre influence personnelle? Croyez-vous que
ce corps que Dieu vous a donné est le temple du Saint-Esprit et que nous devons en prendre soin et tout faire pour, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions toute autre chose, faire tout pour la gloire de Dieu et tout faire pour être en bonne santé et vous abstenir de tout ce qui est dit ici, boissons alcoolisées, tabac, ainsi de suite. Acceptez-vous de maintenir votre corps, le temple du Saint-Esprit, comme cela a été demandé. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux tels qu'ils sont enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? Avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en mettant votre vie en harmonie avec ses principes? Acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion, comme cela va être administré dans quelques moments, et désirez-vous recevoir ce baptême pour exprimer publiquement votre foi en Jésus-Christ et dans son pardon de vos péchés? 13e, acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour, par son enseignement et par tout ce que l'Église pratique, et que l'Église du reste de la prophétie biblique et sont invités à accepter des personnes, toutes nationalités, toutes races et toutes langues? Désirez-vous devenir membre de cette communauté locale de l'Église mondiale? Chers membres d'Église, chère Assemblée, vous avez entendu la profession de foi de ces futurs baptisés, ces néophytes, et ceux qui vont rentrer aussi par profession de foi. Maintenant, l'Église adventiste est une Église pratiquante et démocratique. Nous nous adressons aux membres de l'Église de Celles-Saint-Cloud. Tous ceux qui sont en faveur de recevoir comme membres d'Église après le baptême et cette profession de foi, vous allez vous manifester démocratiquement en levant la main. Les membres de l'Église de Saint-Cloud. Merci beaucoup. Avis contraire? Abstention? Merci beaucoup. Donc, nous allons demander à l'Assemblée de se mettre debout, de vous lever. Nous allons, avant le baptême, nous allons faire une prière. Nous demandons à l'Assemblée, aux anciens, de s'approcher. Nous allons entourer les pasteurs aussi. Nous allons nous mettre là. Et nous serons entourés par les anciens et le pasteur. Nous allons nous mettre à genoux, nous. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour. C'est toi qui fais toujours le premier pas. C'est toi qui cherches. C'est toi qui envoies le Saint-Esprit pour parler au cœur. C'est toi aussi qui mandates tes serviteurs pour contribuer à ton appel, sensibiliser les cœurs. Gloire à ton nom ce matin de ce que tu as appelé ces hommes et ces femmes là devant nous, tes enfants que tu aimes. Merci Père d'avoir travaillé dans leur cœur. Et maintenant, le moment est venu pour chacun de sceller l'alliance avec toi. Père, merci, tu es magnifique, tu veux sauver chacun, chaque personne. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour tout le symbolisme de cette cérémonie, cette richesse spirituelle. Merci pour ton pardon. Merci de ce que tu donnes à chacun la possibilité de partir avec toi, de recommencer et de refaire sa vie. Seigneur, tu pardonnes.
Seigneur, tu appelles chacun. Tu continues. Non seulement cela, tu as placé un avocat dans le ciel pour nous défendre. Merci pour sa justice. Merci pour son sacrifice. Raha mbola manohy izany vavaka izany izahay Andriamanitro, dia mbola manantona anao amin'ity fotoana manokana izay anolorantena reto vahoakanao reto. Mangataka anao izay Tompo, mba handray an'izy ireo ary hiaro an'izy ireo, fa manomboka an'io izy ireo dia hanolo-tenina ho anao, ary ianao rery ihany anie Tompo, ilay Andriamanitra izay arahany ka ahafahany mijoro vavolombelona amin'ireo mpiara-belony aminy sy izao rehetra izao. Tompo, ianao anie aza tsy hamelan'izy ireo, ary na mivoaka na miditra izy ireo dia ianao rery ihany no antoka azahoan'izy ireo ny famonjena. Tompo, mamelany ny helok'izy ireo, fa ianao dia Andriamanitra be famindrapo. Eny, andalo fiainana vaovao izy ireo, fa satria izany no fanekena izay ifanaovan'izy ireo aminao. Ka ataovy izany fanekena izany Tompo ho antoka, ho ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Tompo, homano izy ireo koa amin'ny fivianao rehefa ho avy fanondroiny anao. Ka izay rehetra dia samy faly eo amin'ny lanitra sy ny tany sy ny vahoaka rehetra izay mahatoky anao. Dia izany Tompo ny irinay, ary ny fahasoavanao sy ny habenao rehetra ho eo amin'izy ireo amin'ny androm-piainan'izy ireo rehetra. Amen. Iroso eo amin'ny fanaovana afaka mipetraka isika. Iroso amin'ny fanaovana ny batisa isika. Misy fandaminana kely manasa ireo izay hira ny ankizy vavy rehetra, tanora vavy hiakatra avy hatrany hanao io hira io. Ka ny fandehany ho an'ny nareo izay atao batisa, misoratra ery ny anaranareo. Ny vehivavy aloha mandeha izay vao nareo lahy. Misoratra ery ny anaranareo vehivavy dia miakatra izay voasoratra ery izay misokatra ery.
je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Comme ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Eny ary, iroso avy hatrany amin'ny fanaovana batisa isika ka toy izao no fandaminana. Ifanesy izy dimy mianadahy ireo ka ao anelanelan'ny batisany anankiroa dia misy hira anaraka neny amin'ny écran zany tsika dia toy izay hatrany. Hira itsika ao anelanelany ary dia mifanesy izy dimy mianadahy izay ho atao batisa. Tomboko tsika amin'ny Oseanina zany. Alohan'ny anaovantsika ny batisa dia tsara ny manazava misimisy koa an'ireo vahiny izay manatrika fa 10 menadahy no asitrika ato amin'ity rano fandevenana ity ary hivoaka avy amin'ny rano izy ireo ho olom-baovao voasasany fahotany. Fa misy rahalahy sy anabavy izay mpivady nanao ilay antsoina hoe profession de foi na fanekempinoana teo izay raisin'ny fiangonana ihany koa ho anisan'ny membre ny fiangonana ho anatin'ny ankonan'Andriamanitra. Koa dia misaotra an'Andriamanitra isika noho izany tombotsoa manokana anantsika zany mba ahafahana manatrika an'izao fotoana masina izao.
Makataka anareo a raina mpitoerany ianareo ary eo mpanaovana batisy zahay hiditra tsirairay mba hivavaka amin'Andriamanitra, mba hisaintsaina ary indrindra mba hanolo tena andray fanapahan-kevitra amin'ny fanarahana an'ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Rababesiana. Sœur Océane, pour démontrer ta foi en Jésus-Christ publiquement et selon son ordre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Liliana, pour démontrer publiquement ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et selon son ordre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Sœur Nancia, pour démontrer ta foi publiquement en Jésus comme ton sauveur personnel, et selon son ordre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Joël, pour démontrer publiquement ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et selon son ordre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Ulrich, pour démontrer publiquement ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et selon son ordre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
batiste raha fanaovany batistiako dia manontany tena manao hoe sao dia misy olo anankiray izay tsy mbola nanao ny voady tamin'Andriamanitra, nanao ny fanekena, nandray fanapahan-kevitra anaky an'i Kristy io mpamonjy ny tenany manokana, ary maniry fa indray andro any rehefa tonga ny fotoana mety amin'izany dia hidina anatin'ny rano tahaka an'izao tahaka an'izy 5 mianadahy. Manontany tena ry havana. Ary ny lanitra manontolo dia manontany ihany koa amin'izao folakandro zao. Madiva ho lasa ny andro. Manjombona ny andro ite. Izao ny fotoana ry havana. Mangataka anao mba hanondrika ny lohanao dia hivavaka. Mangataka amin'Andriamanitra mba hanohana, hanohina ny fonao. Hamaly zany antsom-pitiavana zany. Hisaotra ny Kristy manao hoe misaotra satria maty eo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvari ianao. Namonjy aho, namela ny heloko, tia hanatona anao aho. Tia handray anao mpamonjy ny tenako aho. Tia haneo ampahy be maso zany kio aho. Raisoako Kristy. Tianao ve ny natanteraka an'izany fanapahan-kevitra zany ankehitriny? Nisy tanora zay efa nandray an'izany fanapahan-kevitra zany. Ary inoko ry havana fa tsy ho ela intsony dia ho tanteraka izany fanaovam-batisa azy ireo zany. Fa ankoatran'izy ireo dia misy ihany koa izay manatrika eto ankehitriny, izay mbola tsy nandalo tao amin'izany fanandramana zany, ary mbola tsy nandray izany fanapahan-kevitra zany. Tohina. Satria ny teny tamin'ny fony Andriamanitra. Angatahako izy mba haneo an'izany ankehitriny. Ao ve ireo tanora, raha te haneo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ianareo, Kristy manao hoe aoka tsy ho menatra. Izay menatra eo anatrehan'ny olona hoy izy, dia ho menatra azy koa eo anatrehan'ny raiko. Aoka ho say ianareo. Ka ilaza hoe ampahy be masina ho an'ioka ankehitriny. Fa izao ihany koa dia handalo ny fanandramana tahaka an'izao. Manatony ety anoloana. Manatony ety anoloana. Ry tanora malalaisany, ray aman-drenisany, izay eto amin'izao fotoana izao. Angatahako ianareo, raha mahatsapa, fampanota, mila famonjena, mila fanasana ny fahotanareo. Manosoa ety anoloana ianareo. Amen. Manosoa ety anoloana ianareo. Andriamanitra miantso anareo. Ry havana malalaisany. Misy ve? Misy anankiray ve? Tanora ny fiangonana, ray aman-dreny ny fiangonana, aza menatra. Ne soyez pas timide. Venez, venez approcher. Amen. Amen hoy isika ry havana malalaisana. Mbola misy fe ankoatran'izy miraha vavy reto. Tanora ny fiangonana, ray aman-dreny, havana matsakaizy, nasaina, tonga eto amin'izao fotoan'izao. Mbola misy ve? Tovavy, ino misy tovolahy? Mbola misy ve ry havana? Mbola misy ve ry havana? Anio. Raha mihaino feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Mbola misy ve ry havana? Izaho tsy ilaza amin'ray aman-dreny ny atseho ny zanakao vavy na ny zanakao lahy. Hoe mandehana atao batisiny ireny. Fa ianao mihitsy no andrasan'i Kristy. Mbola misy ve ry havana? Mbola misy ve ry havana? Anankiray andrasantsika. Anankiray andrasantsika. Haneo ampahy be maso androany. Fa rehefa tonga ny fotoana dia ho tanteraka ihany koa izany. Mbola misy ve ry havana? Efa niantso Kristy hatramin'ny 2 taona lasa zay, ary mbola miantso hatramin'izao, ary mbola hiantso, mbola misy ve? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ataontsika lery,
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai. Abandonne-toi au Seigneur. Viens au Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une jeune fille ici ce matin, cet après-midi plutôt? Le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite aujourd'hui. Viens, c'est le moment. Oui, c'est le moment, sœur. C'est le moment, frère. Est-ce qu'il y a un autre? Andriamanitra rainay tsara indrindra eny an-danitro, misaotranao izahay no ny fahasoavanao. Misaotranao izahay no ireto telo mianadaza isaky nijoro. Ary zany fahasaina izany dia fantatray fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao iriry ihany. Namaly ny antso, ampay be maso izy. Haneo fa manaiky anao mpamonjy ny tenany manokana. Ary efa tonga ny fotoana dia andalo amin'ny fanandramana fanaovana batisa asitrika fandevenana ho amin'ny fiainam-baovao ho famelan-keloka. Misaotra noho izy ireo. Ary misaotra satria fantatray fa tsy mijanona miantso ianao. Satria fantatrao fa mbola misy amin'ireto tanora, ireto ray aman-dreny izay tonga eto manatrika an'izao fotoana masina izao. Mbola tsy nandalo tamin'izany fanandramana zany. Fantatro Andriamanitra fa ny fanahinao masina dia miasa ao anatin'ny fony zany rahalahy zany. Andriamanitra ianao no mahay ny zavatra rehetra. Mahay an'izany ianao, tsy mahay an'izany ao Andriamanitra fa fitaovana fotsiny. Vava miteny avy aminao fotsiny, manambara, mampita an'izany hafatra zany. Tia azy ianao, aoka ianao Andriamanitra no hanohina azy. Handresy lahatra azy. Ary eny am-pitoerana eny izy. Raha manao ny vavaka ampisaintsainana ankehitriny. Aoka izy hilaza aminao manao hoe Andriamanitra, inty aho, raiso aho. Ary misaotra noho ny famonjena tao Kalvary. Misaotra Andriamanitra. Misaotra. Misaotra noho ny rahavavy. Misaotra noho ny rahalahy. Misaotra noho ny vahoakanao izay manohy, izay mankatohy, izay vonina ny anaraka anao. Amin'ny anaran'ny Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Amen. Eo ampiandrasana fiverenan'ny pasteur izay solakanjo dia hanao nira izay voasoratra eny amin'ny tableau isika eo ampiandrasana pasteur izay.
Ka isieseto zany hira anakiefatra ho mariky ny fifaliana ireo fianakavianareo sy ny naman'ireo ankizy izay natao batisa, ka dia manasa antsika rehetra izay androso ety hira mba tsy andany fotoana firy sika fa rehefa vita ny hira ray dia tonga dia vao miseho eny amin'ny tableau zany ny hirantsika, ny isika dia mandroso avy hatrany isika rehetra. Nous tenions juste à dire à Ulrich en fait que on tient beaucoup à lui. On veut rendre gloire à Dieu et par le biais de ce chant en fait, on tient à dire qu'on est fier de toi et de ton parcours et qu'on t'aime frérot. Voici encore, Seigneur, pour être près de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Mais aujourd'hui je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Achevée sous la hantée des jours. Cette fois je ne gardais le silence devant toi. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits. Tu vis dans nos cœurs, dans ces profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits. Je sais que tu vis dans nos cœurs, dans des profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Venu te dire que je t'aime.
Alors, ce chant a été inventé par la petite Gali. Et c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est la première fois qu'on a chanté devant l'église. Et c'est dédié pour Joël. tiens les deux comme ça. Tu tiens les deux comme ça. Oui, voilà. Amen.
chacun son micro, mais c'est vrai. Et j'ai pas les paroles. Je te donne tout. Ouais, c'est ça, je te donne mon cœur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Eternity.
Non, c'est Thierry, s'il n'y a rien de... Maintenant, nous allons passer à l'accueil des baptisés. Et j'invite aussi les anciens, le pasteur Davidson, de nous rejoindre. Les anciens, vous voulez bien venir aussi. Et je demande aux... Mettez-vous devant là. Je demande aussi à frère Mafi, le secrétaire, de venir avec vous, avec nous, pour Miamina aussi, parce que c'est le moment, un moment spécial pour accueillir ces nouveaux membres. Il est d'habitude dans l'Église, quand des nouveaux baptisés arrivent et de passer, après avoir passé par leur engagement. Donc, nous allons accueillir tout premièrement Nancia. Au nom de l'Église, je t'accueille d'être membre de l'Église de notre communauté et je te souhaite que le Seigneur t'accompagne dans ta vie spirituelle et aussi du reste et surtout dans tes études, parce que tu as besoin de ça, je crois, avec tes projets. Et félicitations pour ton engagement. Donc Nancia, pour te conduire et pour que tu gardes toujours espoir en Dieu, on t'a choisi un verset dans Proverbes 3,6. Au nom de Jésus, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'espère que ce verset t'aidera à toujours garder confiance en Dieu. Liliana, je crois que Liliana, c'est la Benjamine, n'est-ce pas ou non? Ah oui, c'est l'ancien. Ah d'accord, excusez-moi. Bon, bah écoutez, Liliana, au nom de l'Église, je t'accueille parmi les membres de la Selle Saint-Cloud et félicitations. Liliana, on a choisi un verset pour que tu puisses toujours te rappeler que Dieu est un refuge et qu'il est ton protecteur. C'est dans Nahum chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Pour Océane aussi, félicitations et au nom de l'Église, je t'accueille aujourd'hui. Océane, ton verset, c'est pour te rappeler que Dieu est fidèle et qu'il est avec toi à tous les moments de ta vie. C'est dans Deutéronome chapitre 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Ulrich, au nom de l'Église, je t'accueille aujourd'hui et félicitations. All right, and hello and welcome back to this next episode of Rev Nerd. Today we're going to be talking about projection software. Ulrich, ton verset, c'est dans le Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Joël, au nom de l'Église, je t'accueille aujourd'hui et que le Seigneur t'accompagne dans ton projet et tout ce que tu souhaites. Alors, Joël, le verset qui t'est dédié aujourd'hui se trouve dans Jean,
chapitre 4, verset 14. Donc tu as goûté à cette eau et tu en boiras jusqu'à la vie éternelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Merci. Tomoina, amin'ny anaran'ny fiangonana dia mandray anao aho ho anisan'ny mampiran'izany fiangonana La Saint-Cloud izany ary mahereza ao amin'ny fanarahana ny tomponao. Alors, Dumuna, le verset qui t'est dédié aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ho an'ny elite na Yaya ho an'ny fahalalan'ny olona anazy, amin'ny anaran'ny fiangonana dia mandray anao izahay ary mino ahako fa andray anjara be amin'izany fiangonana izany ianao. Alors, Yaya, le même verset t'est dédié, parce que comme vous êtes un couple, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et je suis heureux de vous offrir votre panier de profession de foi. Juste un petit mot, donc le panier contient ce qui est affiché, le certificat de baptême, le certificat de profession de foi, pour marquer cette nouvelle naissance, une Bible avec concordance, le manuel d'église pour expliquer comment donc l'église fonctionne et les petits signets de remerciement. Et je pense que je demande aux anciens aussi de les accueillir, de faire une accolade à tous ces nouveaux baptisés. Est-ce qu'on va laisser les baptisés s'asseoir ou... Oui, d'accord. Les anciens restent avec nous. Tout à l'heure, à la sortie, l'Assemblée aura l'occasion de les féliciter.